Rubia fa 15 Mei 2024 magnano Korealy topoko lahy Korealy topoko vavy tonga fotoagna ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antso filadan-tsara ko dia ampagnajagna no agnasagnanao magnaraka zegny hatramin'ny farany amin'ny ity anio ity tsara fanamanagna ny fankalazagna ny festival de culture première édition izy atao ao amin'ny commune rurale Ramena agny Bede Sakalava anomboko rapitso fa 20 Mei ary faragna ny sabotsy fa 20 Mei izay festival izay nde waratsika avatrany ny fagnadiadiana atomboka ny faina ambrapolo hatramin'ny fa 20 Mei 2024 ho avy zao ny festival de culture première édition izay atao ao Bede Sakalava commune rurale Ramena agnisan'ny tanjony ministère ny fizahantany dia ny fampiroboroboagna setry fizahantany eto Madagasikara fizahantany mahery ny 10 hetsy no vinavinaina ho tonga eto Madagasikara isan-taogno ka agnisan'izegny ity festival de culture izay atao ao Bede Sakalava anomboka rapitso fa 20 volagna Mei 2024 ity ty hetsika ity zany dia ao anatin'ny hetsika ao anatin'ny plan de relance ny destination misy hetsika maro ao anatin'ny zany plan de relance zany ary ty festika ity dia anisy hetsika anankiray ao anatin' zany plan de relance zany fa misy ihany koa zay efa natongavako teto Atsiranana moa telonandro lasa zay zay nionako tamin'ny mpandraraha rehetra teto amin'ny Atsiranana momba n'ilay fikarakarana n'ilay fanasana andreo mpandrarahany avy any ivelany ao anatin'ny fizahantany na tour opérateur zany na agence de voyage zany zay ho avy maro eto Madagasikara amin'iny volana septembre na volana octobre ho avy izao dia io koa araka ny teneniko teo sy maintsy mifandray tanana daholo na ny ministera na ny mpandraraha zany hoe ny sehatra tsy miankina dia androany dia finaritra mihitsy zay satria ireo rehetra zay mpandraraha zay niona taminay dia nanaiky ifametanana ary andraikitra mihitsy amin'ny fandraisana andreo mpandrarahany ivelandreo zay ho avy tsy ho ela zany antitonty eto Madagasikara olona maro no andray tombotsoa amin'ity festival de culture ity saika ny mpandraraha rehetra no isitraka ny tombotsoa avy amin'izany satria ny 50 mponina eto Atsiranana dia mivelona amin'ny setry ny fizahantany avokoa hoy nambariny Razafindrasata Tsiolo-Panoel organisateur Madaket Bro itondra tombotsoa ho an'ny olona rehetra inona ny tombotsoa hoentiny deja na ny mpandraraha rehetra raha fizahantany mahazo avantage aminazy io ny mpandraraha be dia be zao nefa nanantona anay na tsy amin'ny resaka fizahantany fotsiny ohatrany hoe opérateur téléphonique sy ny opérateur rehetrarehetra toy ny mpanao resaka boisson sy ny sisa zany vao naheno le festival zareo dia nanantona anay hoe ahoana nataontsika iarahana miasa aminazy ity satria fantatra efa tsy anareo irery ny azo avantage amin'ity fa isika rehetra haitsika moa ny eto dego manokana ny tena fototra mpivelomana ary ny antony ahafahantsika hoe manana fahefambina dia ny eo amin'ny fizahantany hitantsika moa izy teo tamin'le rotaona lasa zay tamin'le resaka hoe crise sanitaire iny dia nananana an'le initiative hoe ndao ary fefamsokana ny sistantsika ndao anetsika ny dego indray ho toy ny taloha ary ho tsaratsara kokoa ny taloha ary tena isoranay manokana tsy ho tanterako zao zavatra zao raha tsy teo ny fanohanany tao ministera sy ny fanjakana fohy be zay tena hoentina Andriamatoa ministra manao déplacement anty amin'izao toeran'izao amin'izao antsika amin'ny teny zao anomana an'ity festival aty ary tena nanokana ny fotoana nefa ela zahay niaraka nandinidinika an'io efa matona maro hoe ahoana nataontsika hampandrosoana an'ity sehatra iray ity izay sehatra ananantsika potentiel ho arantsika amin'ny firenena rehetrarehetra dia olo mety ho lasa mihitsika classe mondial amin'ity resaka hoe culture ity zany hoe manentana anareo vahoaka rehetrarehetra eto Atsiranana sy ny amin'ny sasany satria na ny any ivelany ary mandalo amin'ny manarivona kilomètre raha maka avion mandany vola andeha hijery an'izao hatsarany zao sportsika zao ke tsika eto an-toerana be dia tsy mandeha nefa ny atsika ny tompony le izy zany hoe ny tiako ambara hoe tongava maro fa dia ahita zavatra isan-karazana nareo ary afantatra misimisy kokoa hoe inona ny zavatra mety atao eto amintsika hoe manan-karena marina tsika amin'ny siasa eo amin'ny setry ny fanepalembagna no ano antsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity tokantrano iray no nisy nanafika ny 10 Mei 2024 tokony tamin'ny 7 aligny lasa igny tao Andranomadio Fokotany Irodo commune rurale Ankarongana tamin'ny fotoagna io ka entigna maromaro no lasany reto Jolay ireto
tokantrano iray no nitafiany Jolay tao Andranomadio fokotany Irody commune rurale Ankarongana ny nisy amin'ny 10 Mai 2024 tokony tamin'ny 7 aligny lasa teo. Araka ny loharanam-baovao dia nofatoran'ireo Jolay tsy mataotody ireo ilerangahy efa antitra tompotrano fa ny vadiny kosa no tafatsoaka. Voanaeno ity toejavatra ity ny poste avancé ao Ankarongana dia niara niasa tamin'ny fokon'olo avatrany ka ny gendarmerie ao amin'ny poste fixe Andrafiabe no nahatratra ireto olondratsy ireto miaraka amin'ny entagna izay azony izy ireo. Nandritra ny fizavagna izay natao ireo fiara mivezivezy magnaraka igny lalam-pirenena fa enina igny no natratraragna ireto olondratsy ireto. Efatra no isan'izy ireo ary ny telo no efa tratra sy natolotra ny fitsaragna omaly fa 20 ny volagna Mai fa ny iray kosa dia mbola karoany gendarmerie pirenena amin'izao fotoagna izao. Ny fahasivabiny folo ny volagna Mai teo tokony tamin'ny 10 aligny teo zany nisy fanafiagna tao amin'ny toerana tao hoe Andranomadio fokotany Irody izy io agnatin'ny commune Karongana districtny Diegode. Nitrakera zany reo Jolay reo ary rehefa tafiditra izy dia nifatorany le rangahy be fa antitra tompon'le trano le ramatovady moa dia tafatsoaka. Dia rehefa avy moa zany zareo dia nanontany vola dia nanao zay sepatan'izareo tao zany hoe naka entagna toy ny télé, panneau, entam-barotra, ny régulateur sy ny rehetrarehetra. No voanaino ny antso moa zany ny poste avancé Ankarongana dia nisy ny fagnarandia niaragna tamin'ny fokon'olo. Teo anatren'izany koa nisy koa ny fampilazagna ny tezy magnodidigny ny agnatin'ny brigade Sakaramo misy poste fixe Andrafiabe. Dia rehefa nanao ny foia zay olona mandala amin'ny taxi brosy moa zany ny le mahatompo efa Andrafiabe dia tratra teo zany ny telo zany hoe efatra le mpanampy fa telo tratra ary mbola miaraka amin'ireo entagna rehetrarehetra very tary amin'ny toerana nisy fanafiagna eo. Ankehitriny mbola mitohy ny fitadiavagna le anankiray fa ny telo no fatratra ary atolotra ny tribunaly Androany. Eo anatren'izany koa natetitetika nisy fanafiana sy faratran'olona vakitrano tamin'ny faritry Sakaramy tao faraparany tatoato. Dia nisy koa moa zany ny hetsika nataon'ny brigade Sakaramy zay nanao patrouille magnodidiny le toerana iahina fisitrian'le Jolay. Nisy moa zany ny anankiray tratra ary rehefa tratra izy satria izy zany olona mirenireny, olona tsy dia olona vatizy fa olona vahiny zay tsy dia mana antonasa, tsy dia manana toerana fipetrahana fa dia mirenireny rehefa rivany ary dia matory anaty ala dia manao ny asa ratsy io. Teo zany nahafantarana fa izy no sy ny ekipany no nanao ny vakitrano sy fanafiagna tao agnatin'ny circonscription ny brigade Sakaramy zay maregna fa tamin'ny 19 nisy tao Bezavo vakitrano io, tamin'ny 29 koa tao Ambareobe, fa tamin'le 16 Mai noho le hetsika le fokon'olo zay voentigna amin'ny tagna maro fandrepahalemagna dia tsy tanteraka le asa ratsy fataon'izareo. Ary raha fahitany azy ka mety zay ny antony mahatonga zareo mikisaka tamin'ny faritry hafa amin'ny commune Ankarongana igny manohy ny asa ratsy. Ny gendarmerie pirenena dia magnentigna ny vahoaka mandrakariva mba tsy salasala ampandreny tompon'andraikitra raha misy ny tranga mampiahiahy hoy nambarany capitaine Totofeno Aris Telin, commandant de la compagnie territoriale d'Antsirana. Ny setran'ny fampianarana no managnantsika ny fampalamavao amin'ny ity anio ity tontosa omaly fa 20 Mai 2024 ny fionana nataon'ireo avy amin'ny access mady sy ireo tanetsekoly izay mpiara-miombonantoka amin'ny edikmady ato amin'ny tapany avaratry ny nosy. Tsy maintsy misy fionana ataon'ireo avy ao amin'ny access mady sy ireo tanetsekoly izay miara-miasa amin'ny edikmady mba hoentigny magnano jeritotiky ny asa efa vita sy magnatsara ny asa zay tokony atsaraigna ihany koa eo amin'ny fiara-miasa misy izay atao. 700 ireo sekoly mpiara-miasa amin'ny edikmady eto Madagasikara amin'izao fotoagna izao ary 710 amin'izy ireo kosa dia avy aty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Ny zavatra lehibe iray zany zao misongadina dia ny projet Edikmady Plus 2024
izay efa nanomboka tamin'ny 1er avril 2021 ifarana amin'ny 31 mars 2024 iarahanay manatanteraka amin'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena sy ny agence française de développement no Amatsivoly misy société civile malagasy maromaro miasa manatanteraka ny asa dia ny efficience ny la patience eo amin'ny fanatanterana ny contenu sy ny fampifanana ny mpampianatra voizina ao anatin'izay ny fanatsarana ny kalitaon'ny médiathèque électronique izay apetraka any amin'ny sekoly ao ihany koa ny fanatsarana ny fampifanana ny mpampianatra izay hoentina amin'ny alalan'ny pédagogie active fampianana ny pédagogie active hoenty mampianatra ao ihany koa ny fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny ministère foibe ireo solotenan'ny ministère tiatoerna ny temitranysisy ary fanamafisana ihany koa ny fahaiza-manao an'ny société civile dia ny efficience izay miaramiasa amin'ny edukmady. Agnisan'ny tanjona amin'ity fiaramiasa ity dia ny fagnatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanakalozana hevitra izay ataony andaniny sy ny ankilany ho iatrany ny fagnazavany. Ny tanjona dia fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara dia tsy afaka hiasa irery ny edukmada fa tsy maintsy hoe ireo sekoly miara-miasa ireo no tohanana amin'izay fanatsarana izay dia miara-manatratra an'ilay tanjona hoe manatsara ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara izany dia misy fifanakalozana, misy torohevitra, misy hoe inona no andrasana amin'ny andaniny sy ny ankilany dia samy manatanteraka izay tanjona sy manatanteraka ny andraikitra andrasana amin'ny avy izany ny andaniny sy ny ankilany. Tapitra ny fampalambavantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka nangalakatra amin'ny farany ny namanao be mitombo arlenda nolotra ny fampalambavao ary namana Yarisolo kosa no nikajy ny lafiny teknika magnano veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.